Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramaka izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora Europa. Mivavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Koty Salama Mivady sy ny groupe izay mahalesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana, zavatra fiamenana. Zavatra izay mbola mihaino aho ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polambaravarako. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Firenena lehibe indrindra sy mba milaza ny miaona amintsika amin'izao fotoana izao dia fahampireneny tenako miaona aminao eto androany ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona izay tratranso eto amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika tsirairay avy dia misaotra anao ny fidy araka aminay eto indray androany fandana izay ranao fandanana andramika izao ny akiradio ary mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona miraro soa fahasoavana sy fahasalamana antsika tsirairay avy. Androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao tsika sendrasendra koa natongavana eto fa tena misy raha ila amin'ny tompo anao. Halleloia. Ary raha tsy vao androany ireny no tonga eto efa eto foana dia tonga soa ianao dia fahaly be foana izay mahita sy miaraka aminao eto amin'ity androany ity. Mila zatritra no ndolotsika hivavaka metraka amin'ny fotoantsika eo am-piaratan'Andriamanitra. Halleloia. Andao ampandrotsika ny vavantsika Mamia any Madagasikara izy hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Ranom-bavy Mamia, anao ny fitenenana. Mbola iray hivavaka-tsika napetraka izao fotoana izao feno am-piaratanan'Andriamanitra. Jesosy malalo, mbola faly misaotra anao izay amin'izao raha sy fotoana izao, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny indrafonao, satria mbola mifahasoavanao Jehovandriamanitra ny mbola mahatozao any tsirairay avy, feno fitahinao sy ny fiarovanao ny fiainanay Andriamanitra. Olona nitrahatra izao raha sy fotoana izao dia andrenesana ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina ny Jesosy tena hiasa anan-kery aminay Jesosy ny fanahinao masina tena hiasa. Jehovandriamanitra ninona ny feo rehetra izay tsy araka ny sitraponao izay rehetra tsy avy aminao Andriamanitra amin'ny ranao mahery Jesosy malalo tsy ambinina sy naketsina mpahefana izany. Ny feo sakantsakana rehetrarehetra ny herin'ny maizina sady devola amin'ny anaranao Jesosy tsy ambinina sy naketsina mpahefana fa ny angatahako aminao Jehovandriamanitra tena ny fanatrianao anie ameny ity fandaharana ity. Ny ranao anie Jesosy andrakotra ny telefonina tsirairay avy indrindra ny connexion mba tsy ho tapatapaka mba ahafahany Jesosy mandray tsara hafitra izay entin'ny mpanomponao. Ny mpanomponao izay tora toroteny indrindra pastera izay melabelitra ny teny fanahinao masina ny Jesosy tena hiasa, fanahinao masina tena ampiasa azy Jesosy indrindra hidina anatin'ny fona sy ny fananay tsirairay avy. Andriamanitra mangataka ny fanatrianao, mangataka ny fanahinao masina ny Jehovandriamanitra hiasa anan-kery indrindra izay mbola maro mangetaheta Jehovandriamanitra ian'ity fandaharana ity, mangataka ny fanahinao masina ny Jesosy tena maivana Jesosy nizaniza Jehovandriamanitra mangetaheta sy mahita ity fandaharana ity tena mba handray tsara Jesosy any voretra izay afafy tena ilentika anatin'ny fona sy ny fananay sy ny sainany anatinay any Jehovandriamanitra. Tahiry Jesosy ny partage rehetra izay atao Jehovandriamanitra, ny fampizarana rehetrarehetra izay atao eto Andriamanitra. Angatahako aminao Jesosy any fanahinao masina tena hiasa. Ny ranao Jesosy tena handrakotra Jesosy tena mba handray tsara ny teny mba tsy ho piany fotsiny izay Jesosy malalo fa tena ho piany ho mpakatolo teninao izay ny fanirianay sy ny angatahany aminao Jehovandriamanitra. Tahity fandaharana ity Jehovandriamanitra mankasitraka Jesosy izany teny izany apetraka feno am-piaratananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Bosy Sabata. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao ranam-bavy Mamia tanatin'izay vavaka mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manaka pasoavana maro fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany
mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Raisoarina tsodrano mbola tsy nitonona tamintsika mihitsy izy tena fa vaovao be mihitsy a. Isafa 1 andininy faha 11 ka hatramin'ny faha 12. Isafa 1 andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia anareo ry Israely olombitsy. Izao namonjy anao ho Jehova, ary ny Iray Masin'i Israely no mpanavotra anao. Indro ataoko divy vaovao misy nify maranitra ianao, ivelon'ny tendrombohitra ianao ka hanorotoro azy ho vovoka, ary ianao ny avoana ho tahaka ny akoho. Ikoroka azy ianao, aompaon-drivotra izy, ary nitafidrivotra hanely azy, fa ianao kosa te hiravoravo amin'ny Jehova, ary ny Iray Masin'i Israely no ho reharehanao. Alleluia, amen. Raha misy biby tsisy fiarovana indrindra, ary de tena hoe sakafon'ny biby rehetra izy fa tsy mba manana biby ho sakafony, de ny kankana zany. Tsy tongotra nipaka, tsy tanàna andrangotra, fa de tena hoe tsisy ninona mihitsy. Zay nao Andriamanitra ny fanohariny aza matahotra ry Jakoba kankana, satria tsika zany de ohatrany hoe olona tena inao zany hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra itsika, de ohatran'ny kankana, tsy misy ninina, tsy misy fiarovana, tsy misy ninina. Tsika zany raha tsy misy an'Andriamanitra de tena mahatra indrindra amin'ny olona rehetra, ary tena tsisy fiarovana indrindra amin'ny olona rehetra. De hoy koa ny tena Andriamanitra, ianareo ry Israely olombitsy. Halleloia. Maneho inona atao zany? Maneho faiblesse daholo zany. Hoy ny tena Andriamanitra hoe izany hamonjy anao. Rehefa Andriamanitra ny hamonjy anao de lasa matanjaka be, ataony kodivy. Raha ohatra ren'le silindra reny ke zany, manapotipotika, midina, manapotipotika anaty tendrombohitra, ataony Jehova ohatra zany hono tsika, raha ohatra ka izy no reharehantsika. Alleluia. De ho tahin'ny tompo tanteraka aminao anie zany, ny fahavalonao ataonao ohatra ny akoho, fa ianao kosa iravoravo amin'ny Jehova, de Jehova koa hiravoravo aminao. Alleluia. De tahin'ny tompo ary tsika rehetra rehetra izany tsodrano zany nambinitso Macrine Koweït, Versilina France, Miresobeanjana Arabie Saoudite, Aingodirina Andrenasoa France, Artisanat de Madagascar France, Irikaraky France, Lantanina Malisarina Madagascar, Nena Mainso Italie, Soameva France, Miresobeanjana Arabie Saoudite, Irikaraky France, Etody Noeline France, Azaskapatici France, Lazana Monique Dubai, Lantanina Malisarina Madagascar, Tous Jesosy Mandrakizay Allemagne, Asany Apôstôly Madagascar, Etody Noeline France, Thierry Berthelot France, Lazana Monique Dubai, Marie Hortensine Koweït, Asany Azaskapatici France, de Aingodirina Rodriguez Arabie Saoudite, Siria Moramel France, Mirala Andriamalala Allemagne, Andrina Suzel Suisse, Bersava Koweït, Jesosy Mpandresy Madagascar, Kadaka Malala France, Mampionina France, Tongasoa Marie Angela Dubai, Tongasoa isika menakavy, Soameva France efa teneniko teo, Kadaka Malala efa teneniko teo, Versilina efa teneniko daholo, Lazana Soa Sylvie Koweït, Tongasoa, Virginie Ando Malala Madagascar, Tongasoa. Halleluia. Versilina France, Mamina Angélique Koweït, azafady Virginie Ando Malala kay any Liban azafady Virginie Ando Malala Liban azafady beko Madagascar. Claude Arazaka France, Tous Jesosy Mandrakizay Allemagne. Halleluia. Tahiny tompo tsika rehetra tonga soa daholo. Dia inona ary ny azontsika ambarana androany? Inona ary ny voninahitr'Andriamanitra azonao ambarana androany? Nisy zavatra kely zay mba nahafinaritra, nisy tsek kely, nisy fitahin'Andriamanitra zay nirotsaka tamin'ity androany ity. Isaoran'Andriamanitra lehibe ny famorapony sy ny fitiavany. Tena hoe hoy zay ijoroko avombelona ty nareo fa tsy mba kely ty fa ngeza. Halleloia. De nirotsaka ny fitahin'Andriamanitra. Fa makaraka zany nisy olona koa androany mety nambavaka, olona tsy salama izy io. De fotoana fohy ary nananako tamin'ny sakafo atoandro paozy adiny iray, dia afaka mba nitonambavaka zany olona izany.
dia voninahitra androana za tonga ny ampiasana dia tonga amin'ny message hoe nisy fiovana be le olona nentina am-bavaka. Alleloia, nisy fiovana be sady ny fahasalamany ho an'Andriamanitra ireny no voninahitra. Dia tena hoe tsy nialavan'ny vavaka tokoa ny jeren'Andriamanitra fa mifinoantsika manonona an'ireny vavaka ireny ka dia ho azy ny voninahitra. Izay ny fijonana vavolombelona taty amiko anjaranao indray zao inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina. Alleloia, andao ary tsika hijoro vavolombelona dia andao ary tsika eno hira atolotra tsika betave ty hira ty atolotra tsika mpitiavana be fa tsy hoe be dia be, atolotra tsika mpitiavana be ity hira ty dia meno finaritra izy ity tsy nenontsika teto dia atolotra tsika rehetra izay tonga eto amin'ity androany ity tonga so koa Eliana Miariniana France. Alleloia, dia izay koa alleloia, ndao ary meno finaritra ray dia avy eo tsika hiditra avy hatrany amin'ny toriteny. Meno finaritra daholo. So tsy ho leo tresendrireny ao dia eo ianao dia hitaraina kora selalavo ao so milanao ray kanandrapeo dia antso anao ndray so tsy ho leo tresendrireny ao dia kura selalavo ao fa tsy tsanonao iantsoanao sarotra lalako mitady amtendray hitananao ihany fikiriko mafy amtoro ampahera indray anonidiako iteninao ihany ho fiainako ierinao tompolo ankinako ilalanako izorako ifiainanao rehetra no tafiko iteninao ihany no fiainako iherinao tompolo ankinako ilalanako izorako ifiainanao rehetra no tafiko fa tsy tsanonao niantsoanao sarotra lalako mitady amtendray hitananao ihany fikiriko mafy amtoro ampahera indray anonidiako Suru ampahera indray anonidiako anonidiako anonidiako
Halleluia. Anohy diantsika foantsika. Halleluia. Amen. Tsara iny ireny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra isaorana Jesosy. Halleluia. Izany mbola Halleluia. Raha misy mbola sy narabaiko dia arabaiko a. No Elifanto France tonga soa, Lovlitina France tonga soa. Halleluia. Anglina Rodriguez Arabie Saoudite efa niteneko teo eto Noeline. Izy miravavy reto moa dia samy izy mianaka reto hoe samy nidira-pahasoavana be androany tamin'ny zanany. Halleluia. Aiza nanomboka ny fijona vavolombelona ato amin'ny tody Noeline. Halleluia. Andao alohantsika maky fijona vavolombelona dia avy eo tsika hiditra amin'ny toriteny. Halleluia. Hoy irana vavy itody hoe voninahitry n'Andriamanitra ihany fahasalama tsara daholo izay menakavy nonome fahasoavana isan'andro. Halleluia. Amen. Halleluia. Saotranao dia hoy koa Ranambavy Berta hoe ny tontolo androko androany misaotra an'Andriamanitra feno fitantanana ny fahasalama tsara na menakavy ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Halleluia. Tsara Jesosy. Hoy ranambavy Lina hoe halleluia, misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nafinahitra ny fandaminana ny tontolo andronay menakavy kely androany. Lamina ny zavatra hita vita tsara koa ny asa dia raina ny anarany masina voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Halleluia. No Elifanto France tonga soa efa niteneko teo. Tena tsara iny ireny. Hoy ranambavy Erika hoe halleluia dia raiko Jesosy fa tamin'ny maraina no narary sady marary tenda be tsy nivoaka feo fa isaorako Jesosy fa mbola navita ny asako ihany anefa ao sady nanana fotoana kely natory tany ampiasana dia zao efa metsara. Rary fa nasitranana tanteraka. Halleluia. Amen. Mirary soa. Hoy ranambavy Soameva hoe dia raina Jesosy marary tompo sabata fa vita soamantsara ny tontolo andro nahazo fahasalamana hatrany tsy naheno vavaratsy tonga eto tsika menakavy velonay soamantsara. Tsara anao Jehovah manala tompony sabata. Halleluia. Amen. Mierisoa be anjana misaotra Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany feno fiarovana salama tsara. Amen. Hoy ranambavy Nesaline hoe raiko Jesosy malala tamin'ny fanampiany rehetra sy niaro anay ary nanome ireo sakafo saza anay tamin'ity tontolo andro ity ary niatratrarako izao fotoam-bavaka izao. Halleluia. Amen. Nolo malalasy eno Madagasikara tonga soa, Côte-Daniela Belgique tonga soa ihany koa. Hoy ranambavy Suzelle hoe dia raina Jesosy fa tena nombany ny tontolo andronay menakavy kely androany sady nisy valim-bavaka azonay menakavy koa androany. Halleluia. Dia raina Jesosy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Halleluia. Hoy rahalahy tojo ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nisy sary tongotry le be antitra mivotsy zay tokony alefako any amin'ny dokoterany dia amin'ny telefônina tableta tampiasana no tokony andefasana azy nefa za tsy manana accès amin'ilay izy fa misy problème teknika dia vaky ny lohako dia ahoana reny atao. Dia halleluia fa nandalo tampoka atao ampiasana anay le dokotera dia tonga dia nojereny fotony le izy dia izy no naka sary azy. Ry hitanay Jesosy fa saika hafabaraka za hoe tsy vita ny asa ampandriketiny fa soa ihany fa teo anao Jesosy naneraka ny dokotera. Dia raha koa Jesosy nanome anay menakavy kely hanina saza ho anay sady niaro anay. Halleluia. Amen. Hoy Anglina Rodriguez dia halleluia dia Jesosy fa vita soamantsara ny soutenance sy ny zanako androany fary be fa nahazo karama fary koa fa nahazo karama sady nisy vola keo fa ela zay tany amin'ny madamako dia nomeny androany nefa za tsy nanantena hoe azo le izy dia misaotra an' Jesosy any amin'ny fandaminany ataony. Halleluia. Amen. Dia félicitations zanakao ranambavy Anglina Rodriguez sy zanaka ranambavy itody ihany koa amin'ny soutenance izay vita androany. Tongava amin'ny ambony indrindra dia ombinina amin'ny zavatra rehetra ne. Oui, la télé Berthelot, ma journée est finie, elle s'est bien passée, pas de mauvaises nouvelles, pas de soucis, journée agréable, grâce à Dieu, alléluia, amen, alléluia, merci. Marina tena Canada, versera voninahitra n'Andriamanitra, misaotra ny Jesosy ny tontolo andro fa dia tena nataony tsara sy nafinaritra, alléluia, amen. Misaotra ranambavy
Rosemina. Alleloia. Tsara ny tompo a mitamy fiainantsika izy a ho azy ny voninahitra hitra amin'ny torotely avy hatrany ary tsika ry havana malala misaotra rehetra nanaika ho fitaovana nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra indray tamin'ity androany ity dia Andriamanitra manankirehefa-soavana ny a amaly fitianareo hatrany a dia ampitombo ny fahasoavany a mirotsaka tsy misy fetra amin'ny fiainanareo a rehetrarehetra. Alleloia. Hitra amin'ny toroteny asika hoentin'indray ranonabavitsika miaina mahesoa Italia nitondrantsika anatin'ny toroteny androany dia azafady zanak'i Zoky amakay azafady indrindra ary diso mihitsy zany ny message nalefako tanaty groupe a loatra dia mirectifieko zao zay sao dia adiniky. Namantsy raha rotiko le fotoana ohatr'izany satria za tsy afa nandray adiniko le izy dia manjary tsy vitako le zavatra tokony ataoko na ataoko eo daholo ihany a ny tokony atao. Alleloia. Raha vao angatanandro le izy dia manjary adino. Misaotra ny sokerikany nanitsy an'izay a. Alleloia. Dia andao ary tsika hitra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentina nabavitsika ny aina mahesoa dia vita ny toroteniny a dia mivelinetondray ny tenako a mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Raha navavy ny aina mahesoa. Alleloia. Tonga dia menanao avy hatrany amin'izay ary a ny fitenenana. Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana tainy tompo pastera ianao sy ny ankohonanao ary fiadanan'ny tompo mba antsika tsirairay avy azy aminaraka izao vaka fiambenana izao. Amin'ny paratra tena lehibe ry havana no izarako amintsika ny tenin'Andriamanitra androany. Raiso ny bebolonao dia jereo ao amin'ny Josoa toko voalohany. Josoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Josoa toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy ary toizantsika indray ao amin'ny Josoa toko 4:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny fahasivy 20. Toizantsika indray ao amin'ny Josoa toko 4:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny fahasivy 20. Rehefa hitantsika izay dia hovakitsika amin'ny alalan'i Jesosy. Alleloia. Ary rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'i Josoa zanako Nona mpanompo Mosesy, efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitahy ity Jordany ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Tany rehetra izay hodiavy ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy hatramin'ny efitra sy ry Libanano iry ary hatramin'ny ony lehibe dia noho ny Eofrata, ny tany rehetra izay amin'ny any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsisy olona hajana eo alohanareo amin'ny andro rehetra iainanao. Zafady. Tsisy olona hajana eo alohanao amin'ny andro rehetra iainanao tahaka ny nombako ao Mosesy no ombako anao koa. Tsy andao anao na afo ianao aho. Mahereza ary mahatanjaha fa ianao no mpandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razana omena azy. Koa mahereza sy mahatanjaha tsara ianao, tandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay andidin'i Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra lianao. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina. Hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ahalavrary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy hifanadidy anao va aho? Koa mahereza sy mahatanjaha. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra aleanao. Dia nampidiny Josoa ny vahoaka samy ho any amin'ny lovany avy. Ary rehefa afaka izany rehetra izany dia maty Josoa zanako Nona mpanompon'i Jehova rehefa 100 taona ny androny. Alleloia. Rehefa 100 taona ny androny. Tosany zavatra rehetra hoy Jesosy teo am-pialany aina. Dia tety koa Josoa dia nody mandry rehefa totosany ny iraka nampanaovina azy.
andao ry havana omentsika lohateny ty tenin'Andriamanitra ty dia ataontsika an'izao hoe ny antsoiny Jehovah ny Josoa sy ny fahatanterahany iraka nampanaovina azy. Aleloia. Ifantoko amin'izay zany tsika. Inona moa ilay hoe iraka? Ny iraka dia amin'ny teny baiko hoe mission. Ny mission'ny Josoa ry havana dia hitondra zanak'Israely ho any amin'ny tany fampanantenana, izay araka ilay teny teo. Fa misy ny condition. Mialatsiny amin'ilay teny baiko fa izay malaza hoe condition. Dia miaina ny lalàna Josoa. Tena manao sakafo ny lalàna io Josoa. Tenin'Andriamanitra teo izay mametraka ny lalàna ho zavatra hoe hitarika azy amin'ny fiainany Josoa. Manaiky ny Jehovah satria omba azy. Omba ny Josoa Jehovah. Izany hoe ny toetra tokony ananana amin'ny alalan'ny toetra sehon'ny Josoa io zany, toetra ny Josoa zany dia tenenin'i Jehovah ilay izy hoe ianao mila matanjaka, ianao mila mahery, ianao tsy tokony hatahotra, ianao tsy tokony hivadi-po. Satria maninona ry havana? Io zany ny toetra tokony anan'i Josoa. Satria misedra, misy fitsapana mafy be ao dia miady ho hatrehany. Misy ady ngeza be ho hatrehan'i Josoa satria andeha hanafaka ny zanak'Israely. Hitondra zanak'Israely hiampita. Eto ry havana dia misy toetra anankiray tsara hotsindrina hoe avy eo amin'ilay toerana misy an-ry zareo dia asiana miampita ery. Izany hoe manambara amintsika fa amin'ny fiainana rehefa hanatratra tanjona anankiray dia mila miendaka. Mila miala eo amin'ilay toerana, miendaka. Miala amin'ny zavatra mahazatra. Miala amin'ny toetra mahazatra hiditra any amin'ny zava-baovao ho any amin'ny tany fampanantenana. Misy fiandahana ao. Ary ny fiandahana tsy mandeha ho azy fa misy ny mpitarika. Dia toy izany ny mpitarika no mitondra an'ilay iraka. Vokatra io tena ny ainan'ny Josoa ireo ry havana. Vokany ambininy izy. Io hoe ho ambininy ianao tenin'Andriamanitra eto io tena tanteraka io amin'ny tantaran'ny Josoa ray manontolo. Jerentsika kely rehefa avy eo. Tena tanteraka ny daholo io. Tena nandresy izy ry havana. Tsy nijanona teo fotsiny fa tena hoe nandresy izy ary nandeha natanteraka ny mission nampanaovina azy. Tonga ny tany amin'ny tany nampanantenana ny vahoaka. Any amin'ilay toko 420 teo dia hozy izy hoe nampidiny Josoa ny vahoaka samy ho amin'ny lovany avy. Le lova avy amin'Andriamanitra io, lova nomeny Jehovah araky ny tenin'i Jehovah tamin'ny Abrahama io, tamin'ny Isaaka io, tamin'ny Jakoba io. Dia vitan'ny Josoa, tosan'ny Josoa ny iraka ny ry havana. Tonga ny tany ny vahoaka, nandresy sy nahazo tany marobe izy. Araka io soratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io ao amin'ny 9:7 ny tany rehetra izay ho diavo amin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo. Izay ho diaviny, izay ny diavo amin'ny faladiany dia omen'Andriamanitra anazy. Tena tanteraka io ry havana. Ary tsisy amin'ny 5 tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia tanteraka io ry havana. Aleloia. Izay ilay iraka ampanaovina ny Josoa. Dia raha ohatra ry havana ahafahantsika kely manitatra kely fotsiny ao amin'ny toko 110 tsovakitsika fa atsidika eto fotsiny raisonaoty kely eo dia jereo rehefa manana fotoana ianao. Ao amin'ny toko 110 no manambara fa azon'ny Josoa sy ny zanak'Israely ny tany Kanaana miaraka amin'ny Jehovah. Aleloia. Ao amin'ny toko 7:10 dia mandidy Jehovah hoe zarao io tany io. Dia ao amin'ny toko 4:10 nanomboka nanao ny fizarana ry zareo. Dia ao amin'ny toko 120 dia tanteraka io fampanantenana io. Andao nge vakitsika kely fotsiny ity tanteraka io fampanantenana io. Toko 120 Josoa ihany toko 120 7:70.
toko faraka amin'ny 20:17 mivako toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe dia nomeny Jehovah ny Israely ny tany rehetra izay efa nianiana nomeny ny razany ary nandova izany izy ireo ka nonona teo. Aleloia. Tena azo ny vahoaka le tany. Ao amin'ny 4:20 indray dia efa mitoerany ny vahoaka, efa mitoerany araka ny sokajiny avy ny vahoaka, satria nio tany io ry havana, izany hoe mila mihitsy zany tsika maka fotoana raha tena hoe liana amin'ity tantara ty amin'ity tantaran'i Joshua ty tena mamerina maka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, fa fitina ny ataontsika eto, fitina zany ny afaka fampizara amintsika eto, satria fotoana tena hoe fohy. Pastera moa eo avy eo amelabelatra amin'ny tsipiriny an'izay, fa ity iraka nampanaovana ny Joshua ty dia tena hoe tanteraka n'izay no mahatonga ny any amin'ny 4:20 milaza hoe Joshua dia nametraka ny vahoaka amin'ny samy lovany avy, satria 12 ny fokon'ny Israely dia samy manana ny anjara toerany avy reo rehetrarehetra reo, samy manana ny tsipiriny. Pastera eo anazavana azy amin'ny tsipirina fa tena hoe samy manana vitany ny editiny. Fa zao ry havana, Joshua dia tena nahomby tamin'ny iraka nampanaovana anazy, satria natoky izy. Joshua tena manana toetra, manana fitokiana be an'i Jehovah, izay tsara ianarantsika. Tena mahavita manao sakrifisy izy. Dia ho antsika ndao hitodika amintsika tsirairay avy, tsika reo dia manana iraka koa Andriamanitra amintsika. Misy iraka tahikin Jehovah amintsika tsirairay avy reo, ho anahy, ho anao. Mety anaty olana ianao amin'izao fotoana izao, anaty sedra, dia todio ny tantaran'i Joshua. Todio ty lalana, ndao tsika hijery an'ity lalana nandalovan'i Joshua ty, satria Joshua tsy nandeha ho azy fa napetra ny moramora riny resaka sedra, satria izy hoe nao tsy maintsy matanjaka, dia matanjaha ianao anatin'ny olana iainanao zao io. Mitrakay ianao, maherezy ianao, aza matahotra, aza mivadi-po akory, fa matoky. Andao kosa nefa hiaina ny lalàna, andao hiaina ny didin'Andriamanitra, satria fanarahantsika ny didin'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho ambinina. Ninona zany sedra ny seho amin'ny fiainao amin'izao fotoana izao. Dia tadidio fa misy iraka tian'Andriamanitra ny rananao foana, aza mety hoe tsisy ilana anazy io, misy ilananao ngezabe, misy ilanantsika ngezabe, fa kosa mila tsika miaina ny didin'Andriamanitra, manaraka ny tian'Andriamanitra tsika, fa tsy izay mety amintsika, izay tian'Andriamanitra. Fa ndao fatarina zay ry havana, ndao fatarina zay, samy mitodika kely amin'ny tenany tsirairay. Inona moa ny tian'Andriamanitra amiko, inona ny Jehovah, inona Jehovah ny tianao ho tanterako, inona ny iraka mpanaovinao anao. Fa raha ohatra ka haintsika zay ry havana, haintsika mantatra an'izay io olana misy amintsika io tena maivana io, fa ho ambinina, zany hoe fahombiazana zany no ambonin'ny olana misy amin'ny fiainantsika andavanandro io. Tsy vitan'izay fa tena andresy toan'ny Joshua tokoa tsika, ho tonga amin'ny tany fampanantenana antsika, izany hoe zay ampanantenan'Andriamanitra antsika manontolo, fantaro fa omeny antsika, andresy tsika ary andrem-piadanana isika, fandalovana ty tany ty ry havana. Na ho azontsika zao tontolo izao nefa very ny fanahintsika. Andao hitodika amin'Andriamanitra, ho anao ninona sedra olana misy aminao, andao hifankaherintsika, ninona ho tranga miseho amin'ny fiainantsika, dia matokia an'Andriamanitra, andao hiaina anaraka anaiky an'Andriamanitra. Fa na lejiona laza ange voavonjy rehefa ny haiko fa Andriamanitra no tompony rehetrarehetra, andao ry havana hiankina, andao hiankina amin'Andriamanitra. Voaingana antsika no nahatsiaro fa ny zanak'Israely rehefa tamin'ny Pasika, ny zanak'Israely izay nanaiky an'Andriamanitra, izay nanaiky ny iraka, izany hoe nanaiky fa izay manisy rano tolambaravarana no voavonjy, nahazo ny fitahiana. Fanekena zany ry havana, fianarana zavatra kely, andao hianatra anaiky amin'ny zavatra kely madinika androany, andao ampiarina ny fiainantsika hoe anaiky amin'ny zavatra madinika. Dia farany ry havana,
Itsika tsy mahomby ho azy. Josoana omby mitondra ny zanak'Israely manana mpitarika atsika. Dia tadidintsika tsara fa ireo mpitarika dia miaina sakrifisy ngezabe toa ny Josoa mba mampahomby atsika. Ary Josoa amin'ny tantara dia tena niezaka foana nampody hoe mahomby azy, mampody ny zanak'Israely mila mitodika amin'Andriamanitra. Dia toy izany koa tsika eto. Tsika eto izany raha ohatra ka mahomby dia misy ampitarika tsika koa ao izay mivavaka ho antsika, mitondra antsika any amin'Andriamanitra amin'ny lalana marina. Dia manahaka an'izay koa tsika ry havana, ho anahy ho anao samy mahereza fa ohatra velona ho antsika ity tantaran'ny Josoa ity. Samy ambinina antsika mianakavy ho afaka anatin'ny olana, samy hatateraka ny iraka mpanaovina azy ary samy ahomby ao anatin'izany iraka izany. Voninahitra, ny dera, ny laza dia averintsika amin'Andriamanitra irery any. Aleluia, amen. Aleluia. Ngasirika ny anao mba viama mba maheny ana mahesoa tao anatin'ny toriteny izay nentinao zay dia Andriamanitra manana fahasoavana hoe maro fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Josoa toko voalohany dia ny niomanan'ny Josoa sy ny olona hitan'ny Jordana. Zany fitanan'ny Jordana zany dia dingana ngeza be mihitsy teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely. Dia mitovy tamin'ny mpitan'ny ranomasina mena ihany, samy ampita rano. Aleluia. Rehefa samy ampita rano épreuve ngeza be zany dia mila mpitarika ny olona, mila mpitarika. Raha hiampita rano kely ny andingana ina moa zany ny alakan'ny rano kely vitany rehetrarehetra zany. Fa matoa tsy vitan'ny zanak'Israely ny hiampitany ranomasina mena fa tsy maintsy nila Mosesy. Dia raha hiampitany Jordana izy dia tsy maintsy mila solon'ny Mosesy. Fantatsika fa maty Mosesy. Rehefa maty Mosesy Andriamanitra tsy maintsy manolo ny olona, mandalo daholo ny olona fa Andriamanitra tsy maintsy mila mpitarika, tsy maintsy mila olona hitarika ny mpanompony. Hoy ny tena Andriamanitra rehefa maty Mosesy mpanompony Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanak'i Nona mpanompony Mosesy. Rehefa maty Mosesy mpanompo ko mitsangana mitahy ity Jordana ity ianao sy olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay hoeko azy dia ny zanak'Israely. Aleluia. Tsy maintsy nahazo mission izy, tsy maintsy voatendry i Josoa satria tsy hoatsin'ny Mosesy. Kisendrasendra ve no nahatonga ny Josoa no vidiana voatendry teto? Josoa ve sendra teo dia nitenen'Andriamanitra hoe mitsangana dia mitady i Jordana ity dia eto ny oloko? Tsy kisendrasendra zany. Tsy kisendrasendra zany. Amin'Andriamanitra tsy misy kisendrasendra zany. Efa notinian'Andriamanitra hatramin'ny ela ity Josoa ity. Andriamanitra nge raha mandinika. Andriamanitra zany sady mandeha eo ihany no mandinika izy. Aleluia. Dia nodiniany ny toetran'ny Josoa dia hitany hoe olona azo hitokisana. Zao mba zavatra nitenen'Andriamanitra. Ny tany rehetra izay amin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy. Hatramin'ny efitra sy ny Libanona iry, hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay an'ny Etita hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no taninareo. Aleluia. Tonga aloha zany dia nomena anjara tany. Fampanantenana nge zany, teny fikasana nge ravana zany, mbola vao hiainga fotsiny. Aleluia. Ny olona ankasitran'Andriamanitra mbola vao miainga fotsiny, tsy mbola misy nenina, mbola tsy navita tsy mbola navita 100 metatra akory izy handeha dia fampanantenana aloha no nomen'Andriamanitra. Ny kado aloha no nomen'Andriamanitra. Ny teny fikasana, ny tsodrano nomen'Andriamanitra raha vonina hiainga ianao. Ary ankoatran'ny fitahiana dia misy tsodrano mahafinaritra be dia ny fadiny. Tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao
zany ny faratapony amin'ny tsodrano le avana malala. Ilaintsika tahina arabola, ilaintsika tsofina rano mba hanana zavatra raha materialy sy ny sisa satria ilaina daholo reny. Aleloia. Fa ny ambony indrindra amin'ny tsodrano dia zany hoe tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andronao rehetra. Dikan'izany resinao daholo sy miaingo, tsisy tsy resinao. Aleloia. Hoy ny tena Andriamanitra, tsy misy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Hoy ny tena Andriamanitra manohy hoe tahaka ny nombako amin'ny Mosesy nombako anao koa, dia niteneniny tahaka ny tenenany amin'ny Mosesy hoe tsy andao na foy anao aho. Halleloia. Tsara ingrefa na mahazo an'izany teny zany. Efa mpanantenaina ianao, fa horesinao daholo ny fahavalonao, dia mbola omena toky koa ianao fa tsy andao na foy anao Andriamanitra. Inona tsony le avana ilay tahorana. Normalina be ingrefa na Josoara tena nahery ary tsy niemotra tamin'ny ady rehetra izay nolalofany, ary tsy maty tamin'ny ady. Efa fahavalo firy no niona tamin'ny Josoa. Aleloia. Satria hoy Jehovah Andriamanitra, tsy andao na foy anao aho. Aleloia. Mahereza sy mahatanjaka fa ianao nampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Ko mahereza sy mahatanjaka tsara ianao, hitandremanao, anao araka izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao, aza miala aminy na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, fa saintsainao andromanalina hitandremanao anao araka izay rehetra voasoratra ao, ary amin'izany dia ahala vorary ny lalànao ianao sady ambinina. Tsy efa nandidy anao va ko mahereza sy mahatanjaka, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'ny alehanao rehetra. Aleluia. Aleluia. Araka ny teniko taminao dia zao, mila olon'Andriamanitra. Ahoana ny fomba hividianan'Andriamanitra olona? Kisendrasendra ve no nahatonga ny Josoa teto? Tsy kisendrasendra nahatonga ny Josoa. Fa raha maka ny ten'Andriamanitra isika, i Josoa dia olona efa tsy vaovao amin'Andriamanitra. I Josoa dia olona tsy vaovao amin'ny mason'Andriamanitra. I Josoa dia tsy vaovao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Azo lazaina zany hoe olona efa zatra an'Andriamanitra ity Josoa ity. Aleluia. Andrio akitsia ny Exodosy toko 4:20. Aleluia. Ny Exodosy toko 4:20. Jerenareo tsara. Amin'anaran'i Jesosy dia niainga Mosesy Josoa mpanompony, ary Mosesy dia niakatra tao tendrombohitr'Andriamanitra. Hitanareo, andeha hiona amin'Andriamanitra i Mosesy dia nentin'ny Josoa. Ohatran'ny efa fantafantatry Mosesy hoe ity Josoa ity dia olona afaka ny matoky. Ary Josoa tsy nentin'ny foana tany fa mety efa nanontany anazy, linany tamin'Andriamanitra. Hitanareo olona efa ninterese anazy efa hatramin'ny ela zany fanjakan'Andriamanitra zany. Aleloia. Dia nentin'ny Mosesy i Josoa rery. Fa maninona Andriamanitra no nifidy an'i Josoa? Satria any amin'ny Exodosy toko 4:30. Donc efa kitsika ny andininy 7:12. Nao efa kitsika andininy 5:12. Exodosy toko 4:30 andininy 5:12 amin'anaran'i Jesosy. Ary Mosesy niodina ka nidina avy tany an-tendrombohitra nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratany teo amin'ny lafiny roa dia teo amin'ny hatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratran'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Andininy 7:12. Ary rehefa reny Josoa ny fitabataba-ny olona izay norakoraka, dia izy tamin'i Mosesy, misy tabataba nady tsy toby. Fa hoy izy,
tsy feo an'ny fiobian'ny mahery na feo amin'ny fotoamanina ny resy ndraiko fa feo an'ny mihira. Ina zany tiako atongavana tamin'ny fotoana io ny zanak'Israely nanao sampy, nanamboatra sampy de ny omby lahy kely volamena zany nanompo sampy daholo ny olona tamin'izany fotoana. Olona roa ihany tsy nanompo sampy. Halleloia. De zay olona tena tendrombohatra. Ny olona rehetra ty ambany hatramin'ny Arona mihitsy lasa sefon'ny mpanompo sampy. I Arona no sefon'ny mpanompo sampy. Fa olona roa ihany tsy nanompo sampy tao amin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Ary zany tena anao fa Andriamanitra tena saro-piara amin'ny fanompo sampy. Tena melohan'Andriamanitra ny fanompo sampy ary tena tsy tian'Andriamanitra. Ny olona rehetra taona dia nibebaka aza avy eo efa samy nanompo sampy daholo. Fa misy olona anankiray ankoatra Mosesy tsy nikasikasihany zany. Halleloia. Josoa reny tsy voakasiky ny fanompo sampy tao amin'ny zanak'Israely tamin'izany andro zany. Rarin'izy raha nofidian'Andriamanitra. Rarin' Jehovah Andriamanitra raha miresaka amin'ny kotaka ny resaka tamin'ny Mosesy ry havana maro. Halleloia. I Josoa rery ny olona tsy mba nanompo sampy tao amin'ny zanak'Israely ankoatra Mosesy. Rariny raha izy no itodian'Andriamanitra ka nofidian'Andriamanitra. Izy koa dia olona manana etaeta. Ny etaetany koa io akitsika ny Exodus 7:30. Exodus 7:30 amin'n'anaran'ny Jesosy manao hoe Jehovah ny teny nifanaraka tamin'ny Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompo dia Josoa Satovo zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Teo amin'ilay Mosesy zany nidina teo Andriamanitra. Dia avy amin'izay vita ny vavaka lasa amin'izay Mosesy nandeha. Fa i Josoa tsy niala teo. Naninona? Nakambonambony. Nakambonambony tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nakambonambony tamin'ilay rahona nidina ry havana malala. Alleluia. Zany hoe zany Josoa zany ry havana dia olona tena. Alleluia. Zany Josoa zany dia olona tena tian'Andriamanitra. Alleluia. Tian'Andriamanitra izy. Ary tena liana tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra tsy mifidifidy olona fotsiny amin'izao ry havana malala. Fa hitan'Andriamanitra ny fihetsikitsika. Hitan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Hitan'Andriamanitra ny etaetantsika. No tonga eto tsy kisendasendra ny nahatongavana teto. Fa samy nijeren'Andriamanitra avy tany amin'izay nisy azy tany tsika rehetrarehetra. Alleluia. Samy efa nijeren'Andriamanitra tany amin'izay toerana nisy azy tany tsika rehetrarehetra ry havana malala. Dia hitany ny toe-pontsika. Alleluia. Hitany ny toe-ponao. Alleluia. Sotrany kely aloha azafady. Amen. Alleluia. Amen. Ialatsy fa tsy sotrany kely fa mangetaheta. Alleluia. Hoy ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah teny nifanaraka tamin'ny Mosesy tahaka ny olona niresaka tamin'ny sakaizany ary niverina anakeo amin'ny toby izy fa ny mpanompony dia Josoa Satovo zanaky Nona tsy niala tamin'ilay. Zany hoe manino? Fantana fa nisy fanatrehan'Andriamanitra teo. Dia mbola niazakazaka izy, mbola nijanona izy handray an'ilay ambonambony. Ary hitan'Andriamanitra daholo zany. Za tena mino mbola naveren'Andriamanitra isy ambony tamin'ny fanatrehany teo ry havana. Satria nahoana? Misy olona mangetaheta eo. Alleluia. Andriamanitra raha nifidy an'i Josoa dia tsy nifidy an'i Josoa fotsiny tamin'izao izy ry havana malala. Tsy nifidifidy fotsiny an'i Josoa tamin'izao izy ry havana malala. Fa fantan'ny olona fidiany. Fantan'ny olona mety aminy. Alleluia. Na dia mbola zaza io, na dia mbola tsy mahay tahaka ny Mosesy io, nampianarin'Andriamanitra izy.
satria naninona satria nangeta ela izy amin'ny Josoa toko voalohany levakitsika teo dia nomen'Andriamanitra tsodrano amin'izay izy dia zao mba tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny dininy fahavalo amin'ilay Josoa toko voalohany aoka mba tsy hiala amin'ny vavanao ty boky lalàna ity fa tsy hitsanao andramanalina hitandremanao araka izay rehetra nolazainy araka izay rehetra voasoratra anao araka izay rehetra voasoratra ary amin'izany dia alavorariny lalanao ianao sady ambinina amen tsy efa nadidy anao fa ko mahereza sy mahatanjah aza matahotra na mivadi-po fa mombanao aho Jehovahandriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Halleloia. Matevina be ny tsodran'ny Josoa. Andriamanitra ravana nahita ny tempony Josoa. Andriamanitra ravana niarina dia tamin'ny Josoa tefony. Dia hitan'Andriamanitra fa na dia ny olona rehetra variana manompo sampy izy aiza eo atenantenany tendrombohitra zany mbola sany amin'ny tampony fa eo atenantenany efa tsara itoerana misy anao io miakatra sisany ataonao aza manaiky-idina amin'ny itsony fa i Josoa teo amin'ny ampovoaniny teo amin'ny atsasaky ny avony tendrombohitra fa nahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra izy ary zao tadidin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana lasy Mosesy dia tadidiny na ny tarehany sy ny momba azy na ny feony dia natsony dia nitsofony rano andimby amin'ny Mosesy. Halleloia. Zany ny lovan'ny marina kely havana malala raha manao marina isika anatrehan'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra ny azo atao amintsika. Halleloia. Andriamanitra tsy mifidifidy olona fotsiny amin'izao fa mizahatra efa tsy maintsy hitany eo. Androany teteny aminao atao vitan'Andriamanitra. Halleloia. Atao vitan'Andriamanitra ny etaetanao dia hitanao ny anampinanao amin'ny fiainanao ravana malala. Dia lasa izy dia nanomboka teo dia andeha amin'izay izy hitaritafika. Zao mba fantatr'Andriamanitra tena ngeza be mahereza sy mahatanjah tsara ianao hitandremanao anao araka izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao aza miala amina ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Halleloia. Olona efa lehibe hitaritafika zany ny torohevitra nomen'Andriamanitra aminy aza miala amin'ny didiko fotsiny fa rehefa tsy miala amin'ny didiko ianao za andeha anao za nolotsainanao za hitaridarana anao. Halleloia. Dia nahomby Josoa ravana malala nahomby tahaka amin'ny Mosesy any satria naniny satria voafidin'Andriamanitra izy. Androany za teteny aminao manao hoe raha mbola atsasasasa ny fanoratena nataonao hatramin'izay mbola sembasemba andrahoany zao tontolo zao dia zao atao atao mihitsy. Halleloia. Hoy Josoa hoy Jehovah mahereza sy mahatanjah tsara ianao hitandremanao anao araka izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoka anao aza miala amina amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Halleloia. Andray relais zany izy ravana malala. Ny relais rehefa hitanao misy an'ilay 100 mètres 4x100 mètres na 4x200 mètres eny dia misy an'ilay zavatra kely apasy témoin tsy afaka miainga le ray raha tsy mahazo an'iny témoin satria iny témoin iny mila tongany amin'ny arrivé ndraisin'ny Josoa teto ny témoin. Halleloia. Le témoin ny afandry. Halleloia. Nandrosondray tsy miainga ny mpiazakazaka manaraka raha tsy voarainy ny témoin. Androany dia voarainy Josoa tamin'ity tantara ity voarainy témoin hiainga amin'izay izy tsy tara fiainga raha teo izy. Halleloia. Aza mieritreritra anao fa tara fiainga tsy tara fiainga izy satria niainga raha-potoana izy tonga ny fotoanany. Halleloia. Nanam-potoana ny anarany izy nanam-potoana nandiniany izy dia rehefa tonga ny fotoana izy Jehovah dia niainga amin'izay izy. Anao zany teteny amintsika rehetra manao hoe teny mbola zao atao vitan'Andriamanitra fa olona lina ianao atao vitan'Andriamanitra fa olona tena lina sady tena tia azy ianao dia hitanao no andaminan'Andriamanitra ny fifidianana anao dia ho fidin'Andriamanitra ianao dia ho ataony aminao ihany koa izay nataony tamin'ny Josoa zanaky Nona. Hotan'ny tompony antsika rehetra tsy dia lava ny fampitiana androany ny famelabelarana azafady fa dia lana tsy amintsika rehetra fa mino nefa fa voarainao zay ahitra ny fizarana fahatsapana satsika. Andriamanitra tsy mifidifidy fotsiny any Josoa efa hitany tao ambadika tao efa hitany hatramin'izay
ny fietsa sy ny toe-pony. Aleloia. Za matoky sy mino fa mba ho hitan'Andriamanitra koa ny fietsika sy ny toe-ponao amin'ny fanompona azy. Ka dia ho tahiny tompo ary isika rehetrarehetra. Mahay reza fa te hifidy olon'Andriamanitra. Mbola mitady olon'Andriamanitra. Any ambadimbadika any misy pastera mety efa nodimandry, misy pastera miverin-dalana. Ny zanak'Israely tsy maintsy mila tonga any amin'ny tany Kanana. Tsy maintsy hipita n'ilay rano mahery be any Jordana, mila olon'Andriamanitra. Androany teteny aminao fa milanao Jesosy. Aleluia. Milanao ny fanatrehan'Andriamanitra, milanao ny asan'Andriamanitra. Ngava manatevin-daharana ary ataovy amin'ny fonao rehetra ny fanomponao an'Andriamanitra. Dia ny ran'Andriamanitra zao tonga i Josoa, i Mosesy nanomboka, i Josoa no namarana tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely noho ilay lehilahy anankiray atao hoe Josoa izay nitandrina ny didin'Andriamanitra, izay natoky an'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra. Tapitra ny totentsika iny kantoka radio akiradio. Raha misy amintsika mazoto izara fahatsapana dia efa nizareko teo ny lien dia afaka miditra ianareo miditra amin'ilay Zoom dia mizara fahatsapana. Izy ary ny antso voalohany izara fahatsapana mila azy avy hatrany ny fitenenana. Aleluia. Azontsika sary. Lasa aloha raisitsika sary. Sika sary aloha dia efa tsisy tsy fantadian'izany marina tiana zany kosa tsika. Aleluia. Ndao ary mitsika fitenena avy hatrany ary marina tiana inona no azonao ambara marina tiana anao ny fitenenana. Makasitraka pastera nambe fitenenana dia miala tsiny fa tena somary ratsiratsy ny connexion taty amiko dia somary tsy afaka nanao traduction andro fa makasitraka anareo mianadahy tsara be ny toriteny any zavatra tena nanamarika an'andro azy zany ilay teny ziky Maheso teo hoe eo amin'ny fiainana raha te haombitsika dia mila misitaka. Dikan'ilay misitaka izany mila matoky an'Andriamanitra, mametraka ny zavatra rehetrarehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra, mitandrina ny didiny ihany koa. Dia iny no ampahomby anao. Dia raha misy osa izy amintsika izany mandalo ady dia mila matanjaka isika ary mila manaiky atao irak'Andriamanitra dia manaraka ny didiny. Dia faharoa ilay tena nanamarika anahy teny pastera ny teny hoe rehefa maty Mosesy dia Josoa ny solony. Fa tsy hoe tonga fotsiny amin'izao izany izy fa izy izany ohatran'ny hoe nandray an'ilay relais dia efa hitan'Andriamanitra ny toetrany hatr'izay. Efa tsapan'Andriamanitra ny fitiavan'ny Josoa an'Andriamanitra dia iny izany nahatonga azy safidy an'i Josoa. Dia tsika koa torak'izay aza misalasala mihitsy no mampiseho an'Andriamanitra manao fanoloran-tena, mety hoe maimaina kely tsika amin'izao fa mila matanjaka koa izany tsika hoe mampiseho hoe tia an'Andriamanitra dia hovidiany koa tsika dia izany ny tsodrano ambony indrindra ilay hoe tsisy olona janona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia izany ny tsodrano ambony indrindra miala azy avy aty dia mankasitraka anareo mianadahy dia miala tsiny tanteraka ihany amin'ny traduction fa tena ratsy be ny connexion tahiny tompo daholo. Aleluia. Tena tsy misy tsiny mihitsy izany fa zava-dehibe no nataonao dia mahay reza foana ny asan'ny tompo dia tahiny Jesosy isika tsirairay avy. Izara fahasafana manaraka ary tsika petra olona hafa manaraka indray tsika. Izy izara fahasafana manaraka Rahalatojo. Aleluia. Ampahazotsika izy efa vita ny sary efa mivoaka eto ny sariny aflesina sary aiza. Aleluia. Toany mena fitenena avy hatrany ary izy raha ohatra ka efa ao. Aleluia. Efa ohatry mbola tsy ao. Aleluia. Raha efa ao ary Rahalatojo dia mianao avy hatrany fitenena inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina.
Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka pasitera ame fitenenana dia misorabetsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahakasika sady nampahery no nahavelom-panantenana ihany koa nakasika na voalohany le fitarisan'ny zokomahitsy azy teo hoe Joshua safidian'Andriamanitra nitomboka ny asany dia izy tena nanaraka ny tenin'Andriamanitra dia nihety daholo izay nataony tsisy nahajanona teo anatrehany dia indrindrandrindra le tany amin'le Joshua toko faha 20 teo le hoe tanteraka avokoa tsisy latsaka ny tenin'Andriamanitra sady nahazo tany ry zareo ny zara-tany mihitsy. Aleluia, tonga amin'ny tanjona ireny dia tena nahakasika. Dia nakasika na faharoa le tenen'ny pasitera teo hoe tsy kisendrasendra koa nefa hoe ny fidiana Joshua fa tena nisy antony mihitsy izy tsy nanompo sampy sy nikasikasika tamin'ny mpanompo-tsampy dia izy ihany koa efa zatra ny fanatrehan'Andriamanitra nanana etaeta teo eo fanatrehan'Andriamanitra dia eo Mosesy fa izy maka mba niandriandry rahona kely izay mba tandrifiny koa. Aleluia, dia tena nahakasika. Dia ilay tamin'ny tendrombohitra teo koa dia izy tsy dia lasa lavitra fa teo akaikaiky Mosesy teo ihany ambanimbany tendrombohitra teo nelanelany teo ihany izy dia normal izy raha ny fidiana dia nahakasika. Dia tahin' Jesosy daholo tsika rehetra. Aleluia, mankasitraka indrindranao raha latozo tanatin'izay fizarana mahafinaritra be izay Andriamanitra manaka-pahasoavana amary fitianao dia mitovozitra sy fahasoavana hatrany foana ihany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo sy hitra olona hafa manaraka indray ary Aleluia, mandra-piandry azy dia asitsika sariny. Aleluia, aleluia. Raha ohatra rehefa ao ary raha nampavy Aingodrina Rodriguez dia mianana avy hatrany ny fitenena iny azonao ambara iny azonao lazaina. Tahin' Jesosy pasitera dia tahin' Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena kasika be anahy tena hoe rehefa niomana ny zanak'Israely Jordana dia tena hoe dingana lehibe koa no atao amin'izany dia mila mpitarika. Dia Jehovah Andriamanitra izany efa nalala ny Joshua dia efa liana amin'Andriamanitra, efa mahita foana izy amin'ny zavatra hitany amin'ny Mosesy dia izay nahatonga n'Andriamanitra nifidy an'i Joshua. Dia faharoa ilay hoe ny olona rehefa vonona hiainga dia tonga dia teny fitana no omen'Andriamanitra azy. Dia isika koa tokony hoe dia ilay fahatelo hoe Andriamanitra koa tsy mifidifidy olona fotsiny amin'izao izany ary tsy kisendrasendra koa ny fidianany an'i Joshua fa tao anatin'ny zanak'Israely dia Mosesy sy Joshua irery ny olona tsy nanompo sampy raha i Arona raha any kanefa ny izy indrindra mihitsy ny tena nambola kely volamena. Dia i Joshua hitan'Andriamanitra fa tena nandeha mahitsy izy izany, nandeha tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia novidiny nalasa ny solon'ny Mosesy nitarika zanak'Israely. Dehibe izany ny fandehanantsika mahitsy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia izay tena nakasika mila izany tsika tena hoe manana etaeta ihany koa fa izay ny hitan'Andriamanitra dia mahatonga n'Andriamanitra mifidy olona anankiray, olona manana etaeta dia olona maniry indrindra fa andeha amin'ny sitrapony. Dia mankasitraka indrindra tahin' Jesosy. Amen. Aleluia, mankasitraka indrindranao raha nampavy Aingodrina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manaka-pahasoavana amary fitianao dia mitombozitra sy fahasoavana hatrany dia maheriza foana amin'ny